Ny 6 décembre hatramin'ny 14 volana décembre dia misy ny hetsika manokana tanterahana etsy amin'ny tahalarariasana Analakely natao indrindra ampiratiana sy amporisihana ny olona amin'ny alalan'ny fambolena ny hazo fihinam-boa. Ny tanjona ao anatin'ity moa dia ny iarovana ny hazo antsoina hoe hazo zanatany. Karazana zanakazo misy 70 no aranty sy ampahafantarina ho an'ny be sy ny maro etsy amin'ny tahalarariasana Analakely mandritra ilay hetsika manokana karakarain'ny fikambanana avoary maitso na AVM. Tanjona ny amporisihana ny olona amin'ny fambolena zanakazo fihinam-boa satria raha fantatra dia avy any ivelany avokoa ny 7% ny hazo fihinam-boa maniry eto Madagasikara. Misy karazana hazo izay somary azo lazaina hoe vaovao na dia efa ela aza no natongavany teto Madagasikara, tahaka ny hazo fihinam-boa antsoina hoe jabotikaba izay mitovy amin'ny voaloboka ny voan'izy io ary ny atao hoe zavatra ao anatiny ihany koa zany dia manana hery na mitovy amin'ny voaloboka ka tokony amporisihana ny olona zany ny amboly azy satria tena mitondra hery amin'ny vatan'ny olombelona zany io karazana hazo anankiray io. Efa ela izy no tonga teto Madagasikara fa tsy nisy nanaparitaka azy ka dia any tanana ny rehetra zany ny andray anjara sy hijery zany karazana hazo atao hoe jabotikaba zany satria heverina fa hitondra aina vaovao eo amin'ny toe-karena sy ny fahasalamana ny fambolena azy. Ny AVM moa dia fikambanan'ireo teknisiana mpanatsara ireo zanakazo fihinam-boa ireo sady vaofanina ihany koa no mpiaro ny tontolo iainana nanomboka ny 6 décembre lasa teo ka tsy farana ratsy amin'ny 14 volana décembre ity hetsika ity.